fanakianana nataon'ny ankolafy Ravalomanana amin'ny fiaraha-mitantana amin'ny tetezamita dia tsy mahagaga intsony. Telo taona zay zareo no nanao an'io fanakianana io ary mahavariana tamin'ity indray mitoraka ity efa ao anatin'ny tetezamita izy no mbola manakina ny tetezamita ihany. Tahaka ny hoe olona tsy ao anatin'ny fitondram-panjakana. Ny mahagaga ihany koa amin'ny fihetsiny dia ny fanakianana botolo ary famitahana ny saim-bahoaka izay tsy mendrika raha ho ana tompona ndraiky mpanjakana sy olona manao politika mikirakira ny fiainam-bahoaka sy ny fiainam-pirenena. Raha ohatra ka manakina ianao tondra sosokevitra mety azo raisina ihany, mety azo raisina ihany koa. Fa raha manakina ianao nefa tompona raikitra ambony amin'ny firenena, lehibe an'andro mpanjakana, mpikambana amina gouvernemanta, membre amina parlemanta ny tetezamita, dia milaza fa mitanila ny fitondram-panjakana, milaza fa tsy mandeha amin'ny laon'ny tetezamita, dia ianao koa zany ao anatin'ilay tetezamita nge. Maninona ianao mbola misirisiry mijanona. Raha nanao sinoa ny tondrosotra ry zareo, fantany tsara ny voasoratra ao ary fantany tsara ihany koa ny votoatin'io tondrosotra io. Ka rehefa nanao sinoa an'io ianao dia tokony hanaiky an'iny amin'ny atsakany sy andavany fa tsy isaky izay misy mitranga sy izay mahafalifaly ny fonao na hitanao fa fotoana fanakorontanana dia miditra amina sehatra fanakorontanana. Dia izay no mahatonga anay manao antsoavo amin'ny vahoaka malagasy ary miteny amin'ireo namana ao ambony mouvance ireo hoe ajanony teny izao fanakorontanana saim-bahoaka io fa ianareo ihany nge nanomboka ny fanakorontanana ny fiaraha-mitantana io e. Iza no minisitra ingitrika ny filan-kevitra voaloha? Iza ireo parlementaire ny vangabao tamin'ny asan'ny parlementaire voaloha? Ry zareo ihany. Ka maninona rehefa ianao no mandringa mandeha dia lazainao fa ny hafa foana ny tompona andraikitra. Fa maninona amin'izao zany ny resahana? Fa maninona tsy taloha nanaovana sinoan'ny tondrosotra na ny feuille de route dia efa niteny ianao hoe tsy mety aminao dia aleo tsy miditra. Dia izay mahagaga amin'izy hoe fanakianana ataony dia tsy mitombona. Tanila ny fitondrana tetezamita ozy izy. Fa izy angatsy ao anaty fitondrana tetezamita mitanila amin'ny tenany izy zany. Zany zany ny fahitanay azy. Anisan'ny ezaka lehibe koa amin'izao fotoana izao eto amin'ny firenentsika ilay opération tandroka na famongorana ny asan-dahalo any atsimo, anisan'ny nokian'izy ireo mafy ahoana indray ny fahitanao an'izay? Ny fanakianana ataon-jareo amin'ny asa fiadiana amin'ny daly ataon'ireo tompona andraikitra eo amin'ny filaminam-bahoaka dia tena fanaovana zina sy tsinotsinona ny mpiara-monina amintsika eto Madagasikara. Ekena fa misy tokoa ny tsy fandriampahalemana. Iaina ny olona any faritra atsimo iray manontolo ny asan-dahalo ary malaza na eran-tany ary amin'izao fotoana izao Andriamatoa Menabila izay henatra ho antsika vahoaka malagasy. Izahay dia gaga hoe maninona ny kianina ny maramila sy ny mpitandro filaminana miady amin'ny dahalo. Tokony horiarehantsika malagasy ny asan'ireo mpitandro filaminana ireo satria fa valim-bahoaka nge le dahalo e. Manon'olona nge ireo e, mandromba fananan'olona ireo, tsy mitsitsy ireo. Ireo no tena tsy manaja ny antsoina hoe zon'olombelona. Ireo no tena manimba ny fiainam-pirenena amin'ny faritra iny satria misy olona miary amin'ny fiompiana omby, miary amin'ny fambolena, nataony aman-taona maro sy mba ireo dahalo ireo anatin'ny raim-pimaso. Asan'ny maramila, asan'ny zandary, asan'ny polisy, asan'ny fitondram-panjakana amin'ny ankapobeny miaro amin'ny fananam-bahoaka. Ka ny ianao zany rehefa mandray andraikitra amin'ny mpanao politika anao, amin'ny mampitondra firenena anao, manao an'izay asa fitandromana filaminana izay dia lazaina indray fa manao famonoana olona, lazaina indray fa tsy manaja ny zon'olombelona. Fa nga ny dahalo nanaja ny zon'olombelona, fa nga ny dahalo malala an'izany ary maramila matoa mandray andraikitra ao anatina lalàna ary misy mifehy io lalàna io, velo io lalàna io, tany-tandalàna no misy antsika namana narindra, tany-tandalàna dia maramila ny zandary ny polisy mba hampiatra n'ilay lalàna. Zon'olombelona ao anatin'io lalàna io, tsika nge nanao sinian'ny zon'olombelona fa tsy ianao indray amin'izao fotoana izao izay tompona ndraiky mpanjakana aveliko hatrany. Lehibe an'andro mpanjakana no milaza fa ny fanjakana izay ianao anisan'ny lehibe amin'ny androm-panjakana ao anatiny no manao zina ny zon'olombelona. Tsy mitombona ny firesaka ohatr'izany satria rehefa izany ny fomba firesaka dia tsy tokony handray andraikitra ao anatin'ilay fitondrana tetezamita ianao, tsy tokony manao sinoa ny tondrosotra ianao fa tsy hoe natao sinoa ny tondrosotra dia rehefa ao anatiny ao dia atao izay anakorontanana isan'andro isan'andro ny saim-bahoaka, atao izay anakorontanana ny fiainam-pirenena, atao izay tsy halavorary ny fampandriana
filaminana eto amin'ity firenena ity. Resaka ianao hoe teo hoe fanakorotanana ny saim-bahoaka amin'ny olo-pirenenanao amin'ny maha-mpikambana anao ihany koa anatin'ny filan-kevitra ambony tetezamita, ino ary ny sosokevitra mba tsy hisian'izay fanakorotanana ny saim-bahoaka izay fanontaniana farany? Zareo ireo mantsy nilaza ankeo hoe araky ny firenena hoe tsy mitomombana ny fampitoniana ka mety hanahirana ny eritreritra fifidianana. Izahay amin'ny olo-pirenenanay ary amin'ny tompona andraikitra indrindra ihany koa amin'ny fitantanana ny raharaha-bahoaka satria manao politika. Dia izay dia manao antso avo hatrany ny fifidianana ihany ny vahaolana, fifidianana malalaka sy mangarahara. Zareo rehefa tsy vonona ny amin'ny fifidianana tsy maneho ny safidy malalaka angeny eto amintsika namana rive demokrasia. Ina moa zany demokrasia? Malalaka ny safidinao rehefa iny lanim-bahoaka dia iny zany tanterahana. Malalaka ny safidinao rehefa tsy lanim-bahoaka ianao na loham-bahoaka na tsy samy asika fifidianana dia izay koa ny safidinao. Tsy akanery io. Rehefa tsy akanery ny raha-pirenena, tsy akanery ny demokrasia dia mahazo mipetraka izay tsy atrika fifidianana, mahazo miala izay mahita fa mitanilana, mitongilana na tsy mety aminy ny tondrozotra na ny fitantanana ny tetezamita iraisana fa veliko ilay teny tamin'ny voalohany teo, tsy ilaina intsony amin'izao fotoana izao fanakorotanana. Efa filaminana sy fitoniana ny takirin'ny vahoaka ao anatina fotoan-tsarotsika. Ilaina ny firaisan-kirenena, firaisam-pirenena, ilaina ny firaisan-kina, ilaina ny reriana hoe izay malagasy, ilaina ny reriana hoe na anaty krizy ary tsika mbola tsy nisy fifandonana, na anaty krizy ary tsika mbola miaina ihany manao an'izay ho afany ny fitondrana tetezamita, fa tsy hoe ao anatin'ilay fitondrana tetezamita indray ianao no milaza fa tsy mety io nefa ianao mbola midoboka eo amin'ilay toerana ihany. Ankahitrany ianao mitondra izay fanazavana izay antenena fa mazava amintsika izay fanazavana nentin'ny Andriamatoa Vivantry Rakotovao mpikambana amin'ny filan-kevitry ny tetezamita izay